Fa eo amin'ny tontolo iainana indray kosa mahakasika ny vaovao momba izay tontolo iainana izay dia nananateraka hetsika iray ho fanentanana ny mponina ny amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny JCI Vohitrarivo tamin'ny alalan'ny diabe fanentanana ny mponina ny amin'ny fihetsika dimy izay tokony atao hikajiana izay tontolo iainana izay nitatitra an'izay moa ireo tsirakotiny iray ny Simamy Rasoana io. Nanomboka ny fahadimy ny volana Jiona lasa teo ary nofaranana androany ny tetika asa 10 minitra ho an'ny tontolo iainana izay nikarakarain'ny fikambanan'ny tanora JCI Vohitrarivo. Ny votoatiny dia ny fanentanana ny tanora amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ary indrindra ny fanekena ny anatanterana fihetsika 10 izay mahasoa ny tontolo iainana. Ireo fihetsika 10 ireo dia mifantoka amin'ny tsy tokony hanariana fako eraky ny lalana, fanaovana maloto amin'ny toerana voatokana amin'izany, fandehanana tongotra raha latsaky ny 500 metatra ny toerana le, fandraisana anjara amin'ny fambolekazo farafaratsiny indray mandeha isan-taona ary famonoana ny jiro rehefa hivoaka ny efitrano iray. Lycée Maro teto Andrenivohitra no nanaovana ny fanentanana. Nahatonga ny diabe ataon'ny JCI Vohitrarivo dia ny fahatsapana misy ny fahasimbany ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao ary tena efa tokony mila mihetsika ny tanora noho izany dia nanao an'ny tetika izay hoe 5 minutes pour l'environnement na 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. Izany tetika izany dia fanentanana ireo tanora amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny mahasarobidy ny zavaboary. Araka ny efa nolazaiko ity hetsika ity dia tsy hetsika izao ihany fa lavitra ezaka satria tsy ho vita androany daholo ny fanovana rehetra fa mandeha tsikelikely. Noho izany ny efa nieritreritra izay ny anatona ihany koa ireo orinasa tahaka ny fanatonana lycée sy ny sekoly izay efa nataonay hanentanana ireo orinasa mba hiditra ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana, hanao fanekena ihany koa satria tao anatin'izao tetika izao ireo mpianatra dia nentanina anaiky fihetsika anankidimy mandala ny tontolo iainana na hiarovana ny tontolo iainana. Rehefa nahazo fanentanana moa ireo lycée sasantsasany teto Andrenivohitra dia nafaran'izy ireo mba hanentana ihany koa ny fampiasana sy fanekena ireo fihetsika 10 ireo amin'ny olona 10 manodidina azy ary toy izay hatrany hatrany mba hitohizany toy vakana hikajiana ny tontolo iainana.